Ampifaliana mandrakariva riavana ny onana amintsika eto amin'ny fotoana izay efa ifanaovantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra manovoery avy amin'ilay teny fiainana. Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ary mirary ny fitahin'Andriamanitra ao antsika rehetra. Genesis 5:1-9 no anjarantsika anio. Alohan'ny amakitsika izany dia andeha mbola araisotran'Andriamanitra isika ary angataka ihany koa ny fanahy masina mba hanazava amintsika ny teniny. Hivavaka isika. Ray masino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay. Ilay nanokatra ny lalana ionanay eo aminao eo amin'ny seza fiandriana ny fahasoavanao no iondrenay ankehitriny mba hisaotranao, hitsaokanao, hanome voninahitra anao noho ny famondramponao aminay. Natraranay izao fotoana izao sady azony indray miaraka miaino sy miaraka mandinika ny teninao. Tompo ao misaotrany amin'izany. Mangataka aminao ary zahay, aoka ny fananao masina indray no hanazava ny sainay. Ary tondra hery ny mpanahy vaovao anay mandrakariva ny fahafantarana ny sitraponao Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra rainay noho ny amin'i Jesosy Tomponay. Dia ho voninahitra sy anaranao anie. Ry Tompo, ny hery ny mpanahy hoentinay miaina araka ny sitraponao, omenao anay avy amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesis 5:20 voalohany ka hatramin'ny 9:9. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary Abrahama napakabady indray, Ketura no anarany. De niteraka any Zimrana sy Joksana sy Medana sy Midiana sy Jisbaka ary Soaha tamin'ny Abrahama izy. Ary Joksana niteraka ny Seba sy Dedana. Ary ny zanakalahin'ny Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Ary ny zanakalahin'ny Midiana dia Efa sy Efera sy Hanoka sy Abida ary Eldaha. Ireo rehetr'ireo no zanaky Ketura. Tena tolotry Abrahama ny Isaka izay rehetra nananany. Fa ny zanak'ireo vaditsin-dranony hafa izay nananany Abrahama dia samy notolorany avy ka nampandehany dieny mbola velona izy hiala amin'ny Isaka zanany hiantsinanana ho any amin'ny tany antsinanana. Ary ny andro nyain'i Abrahama dia 570 taona. Dia nialaina Abrahama ka maty rehefa fotsivoly tsara sady lahy antitra ela ny ainana. Dia voangona any amin'ny razana izy. Ary naleviny Isaka sy Ismaela zanany izy tao amin'ny Zohy ao Makpela, tao amin'ny Saanefrona, zanaky Zoara, Etita zay tandrifiny Mamre, dia ilay Saha zay novinidiny Abrahama tamin'ny taranaky Heta, taony nandevenana any Abrahama sy Sara vadiny. Ary rehefa maty Abrahama, dia notahin'Andriamanitra Isaka zanany, ary Isaka dia nonina teo akaikin'ny Bela lahay roy. Ary izao no taranaky Ismaela zanaky Abrahama zay nateraky Agara, ilay Egyptianina nandevony Sara tamin'ny Abrahama. Zao no anaran'ny zanakalahiny Ismaela, araka ny anarany sy araka ny taranany: Nebaiota, lahy matony Ismaela, sy Kedara, sy Adbela, sy Mibsama, sy Misma, sy Doma, sy Masa, sy Hadada, sy Tema, sy Jetura, sy Nafisy ary Kedema. Izy reo no zanakalahin'i Ismaela, ary ireo no anarany araka ny vohiny sy ny tobiny, dia andrina 12 araka ny fireneny. Ary ny andro nyainan'i Ismaela dia 730 taona. Ary nialaina izy ka maty dia voangona any amin'ny razany. Ary ny taranany nonina hatrany Havila ka hatrany Sora zay tandrifiny Egipta amin'ny lalana makany Asiria, ny fanandrify tamin'ny rahalahiny rehetra no nitoerany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Miandrandranao zahay, aza
fahamarinana anankiroa ihany no hotsipitsika am'izay nivakitsika teo. Hitantsika moa fa raha manana baiboly ianao de hitanao ny hoe nanambadiny ray zany Abrahama ary niteraka izy, zany hoe ny fahamarinana voalohany zany zay hotsipitsika de zao: nisy taranaky Abrahama fa tsy zanaky ny teny fikasana ary tsy hebreo reo sady tsy jiosy. Nisy zany ny zanaky Abrahama. Hitantsika moa zany fa i Abrahama dia nanambady an Sara. Raha natsona niala avy tany amin'ny tany Harana izy ho any amin'ny tany Kanana, ao amin'ny Genesis 12:24, dia 570 taona izy tam'izay fotoan'izay ary Sara ihany no vadiny. Genesis 4:20 nefa dia mbola tsy niteraka ihany izy, 10 taona taorinan'ny teny fikasana ny men'Andriamanitra azy de mbola tsy niteraka ihany izy. De hitantsika tamin'ny tantara teo aloha fa hoe nasainy Sara nanambady ny Agara izy mba hiteraka ho ahy io zazy io, hoy Sara zany. De nanambady any Agara tokoa izy ka niteraka any Ismaela teo amin'ny 920 taonany zany. Izao anefa 13 taona tatorina dia niteraka any Isaka izy, ary io Isaka io no zanaky ny teny fikasana arak'izay nolazain'Andriamanitra. De fa anankiroa sady zany zao ny zanaky Abrahama, anankiroa samy hafa reny. Hitantsika zany teo amin'ny 100 taonany izy de niteraka ny Isaka, ary Sara tam'izay dia 90 taona. Ny zavatra nitranga nefa hitantsika maty Sara teo amin'ny 720 taonany, zany hoe 730 taonany Abrahama zany dia maty Sara. Ny zavatra nitranga raha maty Sara tam'izay fotoan'izay dia 730 taona Isaka. I Abrahama nefa 570 taona vao maty, araky ny hitantsika ao amin'ny 520:7. Ary noho izany teo anelanelan'ny 730 taona sy ny 570 taona ny ainany Abrahama de mbola nakavadiny ray izy. Zany hoe efa mihoatra ny 730 taona angamba, efa 700 taona izy vao nanambady any Ketura. Ary efa nanambady any Ketura izy dia niteraka 9 Ketura, hitantsika zany. Ary ireo 9 ireo dia mbola taranaky i Abrahama ihany koa. Inona no zavatra azontsika raisina am'izany? Hatramin'izay dia maro be isika ny tsy mahalala hoe misy anie zanaky Abrahama araka ny nofo fa tsy jiosy. Ismaelita ny taranaky Ismaela, ary reo hitantsika maro be ireo lasa niala ny antsinanana ho izy, lasa ny antsinanana ho any amin'ny tany antsinanana ny taranaky i Abrahama avy amin'ny Ketura. Ary ny malasa mieritreritra atsika ry havana de ny hoe i Abrahama dia niaina tany amin'ny taonjato voalohany, tany amin'ny taona 2000 talohan'i Jesosy Tompo. Zany hoe ny taranaky Abrahama zany tsy de hoe tao amin'ny tany Kanana fotsiny nisy azy, fa ny taranaky Isaka avy tamin'ny Jakoba ihany no nipetraka tao amin'ny tany Kanana, ary ireo no atao hoe Hebreo. Fa ny taranaky Abrahama tamin'ny Isaka, Esau zay nanjary Edomita de tsy nipetraka tamin'ny tany Kanana. Ny taranaky Abrahama tamin'ny Ketura nanjary firenena lehibe, ary any antsinanana, any faritra antsinanana no nisy azy raha jerena amin'ny saritanin'ny tany Kanana. Dia mazava loatra zany fa mandeha miantsinanana reo olona reo, ary raha nandeha ny antsinanana izy de mety ho tonga tany Indra. Ary de eo no manasa eritreritra atsika ny amin'ny hoe misy fomba tany
misy fomban-drazana anankiray lehibe izay famantarana ny taranaky Abrahama araka ny nofo dia ny famorana. Teto amintsika moa de lazaina hoe ny arabo no mitondra an'io teto amintsika, zany hoe ny taranaky Ismaely zany. Nefa misy koa milaza fa isika dia avy any amin'ny faritra Atsinanana any, ary ny taranaky Abrahama tamin'ny Ketora ka isan'ny ny forana ihany koa e. Ka na aiza misy amin'izao fotoana izao, na aiza misy firenena mbola manatanteraka ny famorana, dia aoko fantany fa avy amin'ny Abrahama izany, satria izany no fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny taranany. Izao nefa ny taranaky Abrahama araka ny teny fikasana dia izay naterany avy amin'ny Sara ihany. Efa hitantsika izany. Nefa naterany avy amin'ny Sara indray, niteraka ny Isaka izy. Nefa Isaka indray niteraka any Jakoba sy Esau. Izao indray nefa no hitantsika. Amin'ny Jakoba sy Esau, Jakoba no nofidian'Andriamanitra. Jakoba no ilay Israelin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 2:7-20 no ahitantsika izany hoe novana hoe Israely no anarany Jakoba. Ny antony, ny fampitolona tamin'Andriamanitra izy dia izy hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary nanomboka hatreo ny tena jiosy Israelita dia ny taranaky Jakoba, ary avy amin'izany taranaky Jakoba izany no nieviany Jesosy. Ary ny tena taranaky Abrahama araka ny nofo mandova ny teny fikasana mandraka androany dia ny Israelita, zay hitantsika ny zavatra nitranga taminy hatramin'izay. Fa ny zavatra mahafaly na dia tsy isan'ny Israelita aza reo taranaky Abrahama ireo, ny taranany avy amin'ny Ketora, ny taranany avy amin'ny Agara, na tsy isan'izay zanaky ny teny fikasana aza, satria rehefa tsy Israelita izy, tsy jiosy zany, dia jentilisa no ilazan'ny jiosy azy. Saingy izao i Abrahama dia nomena teny fikasana, fa ho rain'ny mino izy. Noho izany, ny finoana an' Jesosy Kristy dia mahatonga ny jentilisa ho taranaky Abrahama amin'ny finoana. Ary zany no tombontsoa ho antsika malagasy riavana. Misy ihany milaza ary mety ho marina zany hoe avy amin'ny taranaky Abrahama ny antsika, mety ho jiosy eny antsika, na dia tsy jiosy taranaky Israely aza isika, mety ho taranaky avy amin'ny Ketora, am'ireo zanany enda zay nalefa ny Atsinanana dia ny Atsinanana ihany, dia mety ho isan'ireo sika. Fa ny zava-dehibe indrindra tsy ny mahataranaky Abrahama amin'ny nofo, fa ny mahataranaky Abrahama amin'ny finoana any Kristy. Hoy mantsy ny voalazan'ny Galatiana 2:9-20 ka hatramin'ny 7:20. Galatiana 2:3 ka hatramin'ny 7:20. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy, dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha any Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sady mpandova araka ny teny fikasana. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo, tsy mipetraka tsony ny firazanana hoe zahay taranaky ranona na taranaky ranona na taranaky ranona, fa manjary inona rehefa ao amin'i Kristy Jesosy isika dia tonga zanak'Andriamanitra ary taranaky Abrahama
mpandova araka ny teny fikasana. Raha izany no marina ry havana, tsy mahagaga raha isan'izay fiasana eo am-pelatanana hampiraisana firenena eran'izao tontolo izao ny filazantsara an' Jesosy Kristy. Satria rehefa ny olona no manaiky an' Jesosy ka tonga akohona an'Andriamanitra dia manjary mpirahalasy mpianada ao amin'ny ankohona an'Andriamanitra izy. Ary ny hazo fijalian'i Kristy dia fampiraisana fa na iza ny akohoka teo pototry ny hazo fijalian'i Kristy dia nanjary taranaky Abrahama amin'ny finoana izy ary nanjary ankohona n'Andriamanitra. Ny problema lehibe sy goavana any Moyen-Orient amin'izao fotoana izao, ary tsy hita mihitsy izay vahaolana mandraka androany, dia ny taranaky Abrahama tamin'ny Agara, Ismaelita, nanjara musulman mbetsaka aminy, sy ny taranaky Abrahama tamin'ny Israely, Jakoba zany, samy milaza ao mino an'Andriamanitra nefa tsy hita izay alaolana. Fa izao ny alaolana nomen'Andriamanitra ahatonga azy ireo tena taranaky Abrahama marina sy ankohona an'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Nefa izy ireo tsy misy mino an' Jesosy izy. Raha mba mino an' Jesosy marina manko izy dia efa mpibebaka izy fa tsy hifamono. Ifamela heloka izy ka ilaza hoe mpirahalany antsika noho ny finoantsika an'ilay Jesosy Kristy tompo taranaky Abrahama mitondra famonjena. Rehefa ny olona ny tena niova fo marina, tena tonga zanak'Andriamanitra marina, dia milaza aminareo aho fa mpirahala ao amin'ny tompo izy. Mahay mifamela heloka izy. Zavatra anankiray mahavariana ry havana diso. Tsy zavatra angano zany fa zava-misy. Na dia an Jerosalema aza, na dia amin'ireo mpifanandrina aza, rehefa samy kristianina izy mifankatia. Ary moa ve tsy marina zany ry havana? Satria didin' Jesosy ny hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Ary ny mahataranaky Abrahama amin'ny finoana ny Kristy Jesosy dia noho isika mino ka manjary mankatoa ny tenin'Andriamanitra tahaka ny nankatoavany Abrahama ny tenin'Andriamanitra. Ny fifaliana indrindra ho antsika ry havana d'izao, ny fampihavanana vitan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, lay taranaky Abrahama hitondra famonjena ao amin'izao tontolo izao, dia sady nampihavana antsika tamin'Andriamanitra no mampihavana antsika samysika. Satria mifandeferaka amin'ny famela heloka ianareo ho lay Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ary eto amintsika isaorantsika an'Andriamanitra ry havana fa tena azo antoka mihitsy ny zava-mitranga fa ny herin'ny filazantsara miasa, ny herin'ny finoana miasa ao amin'ny kristianina maro miekohoka ao amin'Andriamanitra, mifadianina sy mivavaka miarotoro mihitsy ny sasany, dia mahatonga an'Andriamanitra hiditra handamina ny firenena amin'ny herin'ny maha-Andriamanitra azy. Satria feno zanaky Abrahama amin'ny finoana ny tantsika. Azo antoka izany ary mino marimarina aho fa ianao zay fatra-piaino zao fampianarana ny tenin'Andriamanitra zao dia manaiky fa ianao koa dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy, lay taranaky Abrahama rainy mino. Fa na dia tsy taranaky Abrahama tamin'ny nofo aza isika, taranaky Abrahama amin'ny finoana tonga zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny zavatra anankiray izay tiako marina ihany koa dia ny hoe manatanteraka ny toko nomeny mandrakariva Andriamanitra. Manatanteraka ny toko izay nomeny mandrakariva Andriamanitra. Manomboka amin'ny andinin'ny faha-12 ka hatramin'ny andinin'ny faha-20 amin'ireny vakitsika teo dia tantaraina ao ny taranaky Ismaela. Ny taranaky Ismaela hoe andrina 12 araka ny fireneny, izany ny voalaza io. Izany anefa dia tsy hafa kory fa any amin'ny toko faha-17 amin'ny Genesisy ihany no ahitantsika izao voasoratra izao. Ary hoy Andriamanitra,
tsia fa saravadinao hiteraka zazalahy aminao ary ny anarany dia ataonao hoe Isaka. Mbola tsy teraka Isaka amin'io, nefa nampanantena Andriamanitra fa hiteraka ny Isaka Sara, ary ny fanekeko dia ahoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an'ny taranany mandimby azy. Izany hoe ao amin'ny Isaka zany ny misy fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ary ny amin'ny Ismaela amin'io tokony efa 13 taona izy amin'io. Ary ny amin'ny Ismaela de efa niaino anao aho, indro efa nitahy azy aho ka hahamaro ny taranany, hampitombo azy indrindra hiteraka andrina 12 izy, satria efa notendreko ho firenena lehibe. Nefa ny fanekeko haoriko amin'ny Isaka zay ateraky Sara aminao raha avy ny taona toy izao. Nampananten'Andriamanitra, ny fanekeny dia ao amin'ny Isaka, fanekena mandrakizay zany avy amin'ny taranaka Isaka hatrany amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Fa Ismaela koa nefa ho izy dia hiteraka andrina 12 izy, de mazava loatra hitantsika ato amin'ny toko 5 ny fahatanterahany zany. Lazaina mihitsy hoe zao no anarany zanakalahin'ny Ismaela, de nitononony eo, de hoy izy amin'ny 512 tapany ambany hoe dia andrina 12 araka ny fireneny. Inona ny toko atsika am'zany ry havana? Rehefa Andriamanitra nieno miteny, tsy miteniteny foana Andriamanitra, tsy miteniteny foana izy, fa ny teny zay aloko ny vavany de tanterahiny. Marina fa maharitrela ny fotoana natanterahany azy, satria hitatsika zao ny hoe fahatanterahany teny fikasany ny amin'ny Isaka. Tsy mbola niteraka ny izy hoe hiteraka ny Isaka. 10 taona taorina ny tenenany an'izay de niteraka ny Ismaela izy. Mbola 40 taona tatorina vao niteraka any Isaka izy. Ary nilazana ny Ismaela hoe ho firenena 12, mbola ela taty aorina kondray anie zany. Ary efa nanao kajikajy aho ry havana, 20 taona tany hoany vao tena tanteraka lay fampanantenana ny mena ny Ismaela hoe ho firenena 12 izy. Ka inona ny dikan'izany? Sika manko ndraindray maika foana hoe aiza ihany. Andriamanitra rehefa mampanantena manana ny fotoanany izy, ary zany mahatonga antsika hatoky ny tenin'Andriamanitra. Ary eto aho de te hampahatsiaro anao hahery amin'ny finoana, mivavaka ho an'ity firenetsika ity. Andriamanitra rehefa nampanantena izy ary nataontaompon'ny kristianina maro teto amin'ny firenenany hoe hanasitrana ny taninareo aho, raha mivavaka ianareo ary hanatanteraka zany izy. Vo tsy ampy 20 taona anie ny vavahanany zany, vo 15 taona ny vavahanany zany, de mbola tsy hanatanteraka avy Andriamanitra hanatanteraka amin'ny fotoanany izy. De io le mpiteny anankiray tao amin'ny radio henoko ndray andro hoe manao opération any Madagasikara Andriamanitra ho izy, hanasitrana ny Madagasikara izy, saingy misy opération tsy maintsy atao, tsy maintsy manadio Andriamanitra. Ary ny fotsikany tsy maintsy dioviny voalohany, miala amin'ny ratsy fanaony malagasy dia hanasitrana ny Madagasikara Andriamanitra, satria ny condition na ny fepetranapetrany de ny hoe miala amin'ny ratsy fanaony, miala amin'ny ratsy fanaony. Isaorantsika n'Andriamanitra fa misy Andriamanitra miasa eto amin'ny firenena, vonina hanatanteraka ny teniny izy. Ny anjaranao de zao, na somary maharitra aza ny fahatanterahany teny fikasana, aoka atoky anao fa tsy mamitaka lay efa nanao hoe hositranitro ny taniny. Ivavaka sika. Misotranao zay raha eo no ny famindramponao. Fa hitanay tamin'ny tantarandroany fa nasy taranaky Abrahama tamin'ny nofo azy zahay, taranaky Abrahama amin'ny finoana an Jesosy Tompo ka manjary ankohonan'Andriamanitra. Ary misaotra anao zahay Tompo, ampaherezinao zahay 20 taona vao tanteraka ny teny fikasana nataonao tamin'ny Abrahama momba ny Ismaela. Andriamanitro, ampahareto amin'ny fivavahana izahay, fa nitoko zay nomenao anay, hositranonao ny taninay raha miverina aminao ny malagasy.
tompo miandro ny fotoananao zahay ary mino sy matoky fa tsy mamitaka ianao la efa nanao ny teny fikasana. De ho voninay traony raha eo ny zavatra rehetra eto ny firenenay, amin'ny anaran' Jesosy tomponay, amen.